tongavana eto dia mba tonga koa ny devoly mitady sy anelingelina antsika mba tsy ho tafaray amin'Andriamanitsika fa hitoditodika sy eritreritra amin'izay zavatra eo amin'ny fiainantsika ary rehefa tsy tafafantoka amintsika dia tsy mahazo mandray an'izany fitahiana izany ka dia hivavakitsika androkan'izany herin'ny maizina izany vavakitsika. Niteranao zahay Jesosy ilay tombo sy mpanjakanay, ilay antony fahatongavanay sy ny fahavelomana eto ankehitriny. Tonga eto reto mpanomponao reto avy lavitra nandeha maraina, mahafantatra ny antony nahatongavany eto tsirairay avy ianao ary amin'izany ny antony izany manantena ny fitahianao izy. Kanefa kosa ny devoly fahavarinay dia mitady izay tsy hampifantoka anay mandrakariva koa amin'ny anaranao Jesosy rehefa nilaza taminay hoe roay ny devoly dia andositra nareo izy no andidinay ny herin'ny Satana sy ny maizina rehetra miala ty anatin'ny fonay ny sainay ny masom-panahinay. Devoly mandalo mitondra fisainana samihafa, levona ianareo, miala na inona iendrika reo sy anaranareo izay mitondra ny tsy fifantohana rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Roanay makany amin'ny farimy rehetra afo afatotsay amin'ny rano Jesosy Kristy Tompo, may mandrakizay ihany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Jesosy, levona ny herin'ny maizina rehetra dia mangataka ny fanahinao masina hidina eto amin'izay anazavanay ameno ny fonay rehetra. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra Tompo. Amen. Eto ny Tompo lasa ny devoly ary dia amin'ity toerana ity anomezantsika voninahitra azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova Tompon'ny maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Salamo faha-efatra amby telopolo ny rahantsika mamaky io fiderana azy ary eo aorianan'izay Jehova oderainay ianao, firana fa 12 no ataontsika. Salamo faha-efatra amby telopolo page 513 zany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ihany. Raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Isaotra ny Jehova lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova ny rerehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza ny Jehova amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany sika. Mitady an'i Jehova aho dia mamaly ahy izy, ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sy tsy mangay ainy tavany. Ity olo mandry tiany ny antso dia niainy Jehova, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina an'izay matahotra azy, ka mamonjy azy. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Amen. Jehova oderainay ianao. Jehova oderainay ihany, ankalazay ny anarana izao rehetra, tsy samanatranao rainay io, rainay mandraky izay rainay io, rainay mandraky izay Jehova dia rainay ianao ankalaza, nainy anaranao izao tsy samanatrana rainay io, rainay mandraky izay rainay io, rainay mandraky izay mpanjakanay sy tomponay fa anay sy tompo masina, omenay erampony asiny izao rehetra, tsy izao miompianao rainay io, rainay mandraky izay rainay io, rainay mandraky izay Jehova dia rainay ianao ankalaza, nainy anaranao izao rehetra,
sisa manazanao rainay io rainay mandratra izay rainay io rainay mandratra izay ry masina manerinerina Jehova be fidisy masy izao rehetra izao miompianao rainay io rainay mandratra izay rainay io rainay mandratra Jehova de rainay ianao ankalazai ny anara izao sisa manazanao rainay io rainay mandratra izay rainay io rainay mandratra izay favaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra le Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka lay Andriamanitra masina ambonino masina rehetra lay Andriamanitra mandidy manapaka ny fiainanay ary tsy azon'ny olombelona ivalozana zany nefa lay Andriamanitra tena fitiavana dia lay Andriamanitra nanaiky ho velona tetỳ ambonin'ny tany amin'ny analan'i Jesosy Kristy tompo ny aina ny fiainanay zanak'olombelona nahita ny fahantranaay nahita ny fisentonay ny fahafatesana ara-nofo sy ara-panahy mahazo anay tonga tetỳ amin'izao tontolo zao nitondra izay rehetra azony natao mba ho famonjenanay nanasitrana ny aretinay rehetra nama ny elokay nama ny elokay rehetra mba tsy hidinanay any andavaka androany izany Jesosy tompo zany nandondona tany ambaravarany fosika tsirairay avy antoko ny fahatongavantsika eto antoko ny fahavelomantsika eto ary mbola mivavaka ho atsika any an-danitra any ankehitriny mahita ny reto zanany marobe ary mbola vonona ny hamindrafo ary mbola vonona ny hanome an'izay rehetra angatahany zany Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masiny zany miara-miasa aminay miara-velona aminay antoko ny hoavinay sy ny fiainanay izany no hiderainay omenay voninahitra Andriamanitra tsara Andriamanitra mpanaony tsara izany mahatonga ny miaramila sy ny anjely sy n'olo masina rehetra any an-danitra any midera sy manome voninahitra anao Jesosy ary nretoko izay eto am-pitsanganany eto tia hanome voninahitra anao amin'izany hiran'ny anjely tsy takatry ny sainay izany mitalakotrokotroka tamin'ny vataka ny valatra mirondrona tahaky ny ranobe tsy hainay izany fa indraminay amin'ny fomban'olombelona manao hoe masina Jehova maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen petraka isika miloha ny andrinisantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao alahady fandraisana ny volana septambra zao dia hangataka amin'ny tompontsika ary dia nisy rana fanampy ny fahenina ny teninao Jehova ray izay nomenao anay dia teny tsara mampifaly ny fonay ataontsika ny andininy voalohany amin'izany Jesosy andre ny teninao izay le teny fiainana le teny velona sy mahery maranitra noho ny sabatra roa lela ka na inona tsy hain'olombelona
dia ain'ny teninao mitenena ndray Jehova, mitenena Jesosy araka ny fombanao, fa miaino izay mpanomponao misy saotra tompo. Amen. Iavana ny tenin'Andriamanitra izay mentsika mifampahery dia mifanahaka ny eo amin'ny perikopantsika dia ny hoe fiangonana manompo amin'ny fitiavana marina. Ary ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko eto ho amintsika dia ny Matio 5, Matio 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Matio 5 andininy 7 ka mifarana amin'ny andininy 12. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: efa renareo fa voalaza hoe maso solo ny maso ary nify solo ny nify, fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianao, fa nazovo no zovo mamelo ny tamainanao sady takolaka ao ankavanana atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka te hahaka ny akanjonao dia avelao azy koa ny lambanao. Ary nazovy no anery ianao andeha maily iray, mandihana miaraka amin'ny maily roa, omeo izay mangataka aminao, ary aza ilaozana izay miodina izay te hisambotra aminao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamalinana, ny teninao ny fahamalinana. Amen. Riavana, faritsika foana angambo zany teny zany, ahoana no ampiarana an'izany? Didy vaovao mantsy io nomen'i Jesosy rehefa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy miaraka tamin'ny mpianana. Niainga tamin'ireo didy fototra, didy folo sy ireo didy maro samihafa nomen'Andriamanitra any zanak'Israely. Fa rehefa tonga kosa Jesosy dia nanatsara, nanamafy an'izany didy zany ary nefa toa voamaika sarotra tanterahana le izy, satria moramora kokoa tamin'ny didy rehetra teo aloha. Dia ny didy rehetra teo aloha moa raha votraka fihezina dia le hoe maso solo ny maso, nify solo ny nify, aina solo ny aina, zany hoe lalàna ny valifaty sy lalàna ny valin-draha. Zay ataonao amin'ny olona dia mba ho tanterahana atao aminao koa. Zany ny taloha dia tsy misy fanafany mihitsy. Fa rehefa tonga Jesosy dia nilaza zavatra vaovao izy araka ny tenenitsika tao. Zavatra voalaza tao dia hoe efa renareo fa voalaza hoe maso solo ny maso na nify solo ny nify, fa izaho kosa milaza aminareo hoe. Rehefa dinihiny ny tenin'Andriamanitra dia efa mipetraka fa hoe efa renareo fa voalaza hoe, fa izaho kosa manao aminareo hoe. Tena apetraka Jesosy mihitsy fa izy dia olona hafa mihoatra noho izay zavatra napetraky Mosesy izay namen'Andriamanitra rainy ho tanterahany izao tontolo izao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe, dia lasa le zavatra tsara tarehy, aza manohitra izay manisy ratsy ianao. Raha misy manery ianao andeha tongotra dia miaraha aminy atao avoroeny amin'izany. Zavatra hafa vaovao napetraka. Azany fiainana rehetra zany hoe izay mamely ny takolako ankavana dia ataovy koa zany. Dia nampiariny Jesosy teo amin'ny fiainany, nataony hitantsika kristianina tsirairay avy tamin'ny asany, tamin'ny fahavelomany, ary indrindraindrindra tamin'ny lalana ny zorany rehefa andeha anatanteraka ny famonjenantsika teo amin'ny azo fijaliana izy. Raha ohatra ka jerevana zany reo andalatsoratra masina izay novakitsika teo dia hita fa andalatsoratra masina mifanohitra tanteraka amin'ny fombafomba fiainantsika olombelona amin'ny andavanandro atya amin'ity tany ity. Tiany tompo apetraka fotsiny dia zao: ny fahamarinan'olombelona amin'ny alalan'ny lalàna sy ny fitsarana efa misy eo amin'ny tany anankiray na efa mipetraka teo amin'ny zanak'Israely dia mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna fitiavana izay nomen'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ary zany lalàn'ny fitiavana zany tiany apetrany
tiany Jesosy apetraka ao anatin'ny fotsika. Zay tsy milaza zany hoe misy fitsarana dia atao tsinitsinina ny fitsarana sy ny lalàna. Tena misy zany fa saingy ny tiany Jesosy apetraka amintsika kosa dia zao. Tena mipetraka zany fa izao kosa amin'ny maha-kristianina anao, amin'ny maha-kristianina amin'ny mampanompo ny tompo atsika dia tian'Andriamanitra andeha lavilavitra kokoa tsika mba hoary atsika ny lalàn'ny olombelona ety amin'izao tontolo izao, fa mba ho ampiaritsika ao anatin'ny fotsika kosa ilay lalam-pitiavana izay nentin'i Jesosy Kristy tompo dia ilay fitiavana an'olona miaina hoeo amin'ny hazo fijaliana. Tian'Andriamanitra apetraka sy tiany Jesosy ampafantarina amin'ireo lalàna rehetra amin'ny toko 5 ireo satria ireo no didy vaovao, ireo no fanamboarana sy fanatevenana ny lalàna misy. Dia zao ny tian'Andriamanitra apetraka raha olombelona tsy maharitra mandrakizay isika ety ambonin'ny tany fa mandalo, olo-kandalo, mpivahiny ary ny tanjona farany andehanantsika dia ilay any amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa nitenenin'i Jesosy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha hamboatra fitoerana ho andray ho avy ndray andray aminareo ka any amin'izay toerako any no hitoeranareo. Azany fiainana any an-danitra zany dia aty atany amintsika velona zao dia efa homanina zany. Itsika fiaina antsika zao dia efa mahafantatra tsika hoe izaho zao ve mendrika hiditra any amin'ny lanitra sa tsy hiditra any amin'ny lanitra. Zay ny tian'ny tompo apetraka amin'io fampianarana rehetra io, homanina ety ambonin'ny tany. Dikan'izany tenin'Andriamanitra natao raha milaza izy hoe raha terenin'olona ianao andeha maily ray, ny maily ray dia 2 kilometra sasany zany. Raha terenin'ny olona ianao andeha maily ray dia mandehana maily 2 zany hoe ataovy avy roa eny amin'izany zavatra rehetra zany. Tian'ny tompo apetraka amin'izany dia zao. Na inona lalàna misy ety ambonin'ny tany ataovy mihoatra noho izany ny fitiavantsika kristianina an'izany lalàna mipetraka izany mba ho ahafantarana izao tontolo izao fa olona samy hafitsika. Ary na dia hoe tsoahana amintsika ary ny zoantsika na ny droatsika na izay fananantsika ety amin'izao tontolo izao, tenin'ny tompo ambara dia zao. Aza misahirana amin'izany akory, aza manenjika an'izany akory, fa tsy natao hipetraka ety amin'izao tontolo izao akorytsika, fa raha ohatra ka te hifaka amin'izao tontolo izao tsika dia hitahika ny hoe inona ny zoako, inona ny fananako, inona ny hoaviko, inona ny sisa rehetra fa ny tian'ny tompo dia zao. Misy ireo eo am-pelantananao ampiasao ireo amin'izao fandalovanao zao mba hahafahanao mamonjy an'ilay toerana efa nanomanan'i Jesosy Kristy atsika. Zay zany. Atsetriny zany mila mandinika tsika tonga eto hoe Jesosy io manahoana moa amin'ny finokanao, manahoana moa amin'ny fanarahako anao, manahoana amin'ny fomba fiainako, amin'ny fivelomako, amin'ny fitadiavako ny asa. Inona ny zava-dehibe ao anatin'ny foko. Ary tiany Jesosy eritreretana indrindra amin'izao fandraisana izao ny iverenantsika indray ao amin'Andriamanitra. Mandinika hoe Andriamanitra ataoko ahoana ny fandreny feo anao isan'andro ao amin'ny fiainako. Andriamanitra ataoko ahoana ny andraisako ny fitiavanao izay mihoatra noho ny fitiavan'olona rehetra, ary ataoko ahoana no hitiavako anao amin'izany andro fandalovana izany ety amin'izao tontolo izao fa andeha hoany amin'ilay fiainana mandrakizay isika. Ary noraisiko ao anatin'ireo andalana ireo dia ny andininy fa 2:7 ihany. 2:7 manao hoe ary nazovy no anery ianao andeha maily ray mandehana miaraka aminy kosa maily 2. Efa tsotra ny talotsony afa efa meri ny sotro rano raha vao miteny betsaka dia miala tsiny aminao fa dia misotro rano eny tenantenany eny. La misy manery ianao, nazovy manery ianao andeha 1 kilometra sasany dia mandehana miaraka amin'ny 3 kilometra. Zay ny tenin'Andriamanitra eto. Io teny nampiasain'i Jesosy io dia teny miaina amin'ny zavatra misy tamin'ny andron'i Jesosy tamin'ny natongavany taty. Satria tamin'izany fotoana izany dia mpanjana tany Palestina no Romanina. Ary amin'ny mampanjana tany azy dia nomena fahefana
ny mpitondra fahefana romanina rehetra sy ny maramila romanina rehetra irequisitionné olona zany hoe requisitionné zany de hoe tereny ianao na tianao na tsy tianao hitondra entany zareo zany ny lalàna tamin'izany fotoana zany ary ny fampiasana n'izany lalàna zany a no nampatonga n'ilay kapiteny rehefa netiny Jesosy de ombona tamin'ny hazo fijaliana ka ninjery tamin'iny lalan'ny hazo fijaliana iny ka tsy zakany tsony ny hazo fijaliana dia rehefa nandalo lay mpamboly le Simona Kirianina anankiray nandalo dia nitendreny le maramila hoe ianao ry Simona oento ny hazo fijaliana fampiarana an'izay lalàna izay dia io ny tiany Jesosy ampafantarina amintsika eto ankehitriny. Raha ohatra Jesosy miteny hoe raha misy manery ianao andeha maily ray dia miaraha aminy ampifaliana maily roa tsy milaza tsy akory zany indrindra fa tamin'ny andron'izany fanjanahantany tamin'ny romanina zany hoe ekeo na ekeo ampifaliana izay didy zadiny ampiasain'ny mpanjanahantany na ny romanina aminareo tsy milaza n'izany izy fa fantany zany fa zao kosa tiany Jesosy ampisehoana amin'ny mpianany amintsika rehetra fa voalohany indrindra aloha dia inona moa tsika mpanompo zay ny tiany Jesosy apetraka oka ho fantatrareo amin'ny androm-piainanareo rehetra fa mpanompo ianareo ary ho mpanompo foana ary rehefa tonga ny an-danitra any hiaraka hifaly fa mbola mpanompo foana miara-mifaly amin'ilay tompony tena tsara fanahy fa rehefa nanao an'izany Jesosy dia tsotra fotsiny ihany satria rehefa eo ambany vahoan'ny olona tsika teren'ny olona tsika tsy manana ny fahalalantsika sika dia ny zavatra ataontsika farafahabetsany dia hoe bon lalàny zany dia hoe hoentiko ny entanao mandritra ny 2 kilometra sasany miterena amin'izany lalàny zany dia ataoko zany fa ny an'i Jesosy dia zao raha manery ianao reo maramila reo na reo mpitondra fanjakana mpanjanaka anao reo andeha 2 kilometra sasany amin'ny entana mavesatra zay omeny ianao dia hoento amin'ny fifaliana zany ary rehefa vitanao dia mbola lazao amin'ny andray hoe mbola piko 2 kilometra sasany vele izy fa mbola te hiaraka aminao zay ny tiany Jesosy atao fa raha milaza amin'izany tsika ozy izy zay ny fampianarana tiany ataony amin'io dia ho gaga sy ho talanjona reto mpanjanaka reto olona tsy mino reto jiosy reto fa hoe mahagaga izany fihetsiky ny jiosy anankiray zany ary zany fihetsiky ny jiosy anankiray zany izany ny tian'Andriamanitra izany ny tiany Jesosy ho ampianarina amin'io maily io azany ny tiany ampianarina amin'ilay hoe maso solomaso nify solony nify fa za kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo zavatra vaovao tsy takatry ny saitsika izany rehetra izany fa raha ohatra tsika manao an'izany zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàn'olombelona sy ny lalàna misy eo amin'ny fanjakana zany amin'ny asatsika amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra ato anatin'ny fiangonana dia iseho ny hery lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ampitola gagan'ny olona inona ny mampitonga an'ireo olona reo manana fifaliana kanefa ampijaliana araka ny fombana rehetra satria tsotra ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan'i Jesosy mitoetra aty anatsika zany nefa riavana dia fantatritsika fa mitaky zavatra maro zany mitaky fotoana zany eo amintsika akoatran'ny efa asatsika mitady ezaka afo zany ary indrindra mitaky fanatretena ary araka ny teny koa raha tsy eo amin'ny olombelona eo amintsika kristianina mifanatretena na inona ananatsika na dia atao hoe manana fitiavantsika fa tsy eo ny fanatretena dia tsy andova ny lanitra mandrakizay tsika fanatretena sy ny fitiavana tsy maintsy miaraka foana ireo dia androany zany amin'ny alalan'io 2 kilometra sasany fanampiny io le hoe mandehana maily roa miaraka aminy eo no tian'Andriamanitra hikasihina ny fon'ny olona izay tsy mino ny fon'ny olona izay mankahala anao ny fon'ny olona mihidy tanteraka ao anatin'ny fahatezerana samihafa amin'io maily vaovao irahanao amin'i Jesosy io amin'io no hanome fiainana vaovao ho an'ny olona hafa ianao ary zay nanenjika anao anjary hitolagaga ndray hiverina amin'Andriamanitra andeha anantona an'i Jesosy io androany ry havana mangataka atsika vonona ve tsika andeha maily roa hafa ndray araka ny tenin'i Jesosy raha misy manery ianao manao an'ity zany hoe tsy ny adidinao fotsiny fitainao fa manaova mihoatra no zany adidinao zany atao voroa eny maily vonona amin'izany venao fa zany ny tiany Jesosy ho tahaterahantsika
fa raha manao an'izany tsika be dia be ny olona anatona atsika noho ny amin'ny fampafantarana ny fitiavan'Andriamanitra aty anatin'ny fotsika sy ny toetra atsika aseho atsika eo amin'ny mpiarabelona. Tantara anankiray no amaranako an'izany teny toriteny izany. Fandraisana mantsy androany ary rehefa fandraisana tsy maintsy mieritreritra fonitsika hoe izay latabatra aminao a Jesosy ary raha amin'ilay latabatra aminao madio ve ny foko, madio ve ny foko eo anatrehan'ny olona rehetra samihafa izay niara-belona tamiko, enina teo anatrehan'ny fahavaloko ary indrindra nampiova ny olona izay nijery avy ny toetra nasehoko nandritra n'izay fotoana rehetra izay. Tany Sinina dia tsy tantara ela be zany fa tantara voaingana. Any Sinina moa dia sarotra be zany manao kristianina zany fa tena enjehana zany. Ary rehefa enjehana dia mihery dia amin'ny toerana izay takotakona ahafahana mivavaka any no mivavaka na amin'ny alina na natanterahana zany na amin'izay anaovanao anazy fa tsy azo atao any an-dalana zany rehetra zany. Dia nisy sonoa anankiray lasa niova kristianina izy. Ary rehefa niova kristianina izy dia tena nafana fo be mihitsy ao anatin'le fikambanana. Tena niova ny fony, fantany mihitsy zany hoe nandray an'i Jesosy hafa ny lalàna ny ainany teo amin'ny fomban-drazana sonoa dia ny fivavahan-drazana zareo izay mbola ampiasainy hatramin'izao sy ny lalàna izay napetraka Jesosy taminy. Izy dia mpamboly satria any ambanivohitra moa ary rehefa mamboly izy dia manana tanimbary. Ny tanimbary zareo any Sinina moa dia tanimbary ohatran'ireny hoe any ambositra sy ny sisa ireny le misy etazy ireny. Ny atsika ny fambon'le farily amin'ny etazy iny indraindray atsasametatra fotsiny na 2 metatra fa ny anazy misy miakatra 2 metatra iny na 3 metatra mihitsy dia zay vao plandray eo dia tanimbary anankiray dia misy miakatra ohatran'izany satria ny tendrombohitra tena mideza ohatran'izany nefa asiana tanimbary. Dia mazava ho azy fa sarotra be no mampiditra rano ho an'izay olona mipetraka any ambony. Fa ny lalan'ny rano izay ataon'ny fanjakana dia saika ambanimbany daholo. Dia rehefa nandeha izy dia niasa izy. Vita ny fiasanany taniny ampiditra rano amin'izay izy. Popiny ny rano ary pompy mbola hodina tanana zany sy tongotra. Popina dia tonga ao amin'ilay faritra misy anazy eo ambony izay ny tratran'ny pompy. Dia rehefa tonga eo dia mitona indray izy amin'ny barity na amin'ny songezabe le rano iny dia atosaka ao anatin'ny tambary. Androana ny tambary. Dia eo amin'ny adiny 9 eo isan'andro no manao an'izay zavatra izay izy. Vita ny zay rehetra nataony tao anatin'ny 3 andro dia nieritreritra izy hoe mba efa misy rano amin'izay. Miverina izy ny epitso ritra ny rano tao tambariny. Ary efa ritra ny rano tao tambariny lasa nakaizy nidina amin'le an'olona eo ambany. Le olona eo ambany tena tsy kristianina ary tena fantany fa makahala kristianina mihitsy. Tsy hitany izay natao. Niezaka ihany indray izy nataony tahaka an'izany ihany indray tamin'ny faharoa. Vitany izay rehetra nataony afaka fotoana vitsy ritra indray ny ranony tao anatin'ny tambany. Lasa izy nanantona an'ilay mpiara-mivavaka tao hoe pastera, inona no ataoko fa tena kivy loatra mampatea-olo le olona eo ambany. Zay ezaka rehetra ataoko tsisy, tena kivy izy. Dia rehefa niara-mivavaka dia zao no nataon'ilay pastera hoe mivavaha dia mangy anao Jesosy amin'ny alina. Ny tompony mangy anao. Ary rehefa mivavaka tamin'ny alina izy dia ny zavatra azony tao dia ilay tenin'Andriamanitra mihitsy ilay hoe mitiava ny fahavalinareo. Dia izay manao ratsy ianareo dia valio soa izy. Tahaka nyity mihitsy hoe raha ohatra ka misy manery ianao anao maily ray mandehana aminy maily anankiroa. Dia lasa izy nandeha fovo maraina izy. Nipopiny ny rano tonga teo ambony ny taominy daholo dia ny fenony aloha ny an'ilay olona tsy tia anazy. Fenony, feno tapitra ny adiny 8. Vita ny an'ilay olona nanao an'ny anazy amin'izay izy. Tsy ampy akory fa kely fotsiny. Ny apitso ny fenony ihany ny an'ilay olona feno. Izay vao ny fenony ny azy.
tamin'ny fahatelo mbola nataony tsara lavitra noho ny azy ny an'le olona ny fenony tsara tarea izay izy vao nanao ny azy reraka izy vavaka izy hoe Jesosy izay ny azoko atao ianao ny asa fa inona ny zavatra nitranga lasa nitodika nakany am'le menatra leranga inona ary ty zavatra nitranga ty hatramin'izay nangalatra fa ty ny fenony leranga ampifaliana ny taniko ary leranga tompony niona taminy nitsikitsiky tsy nanao hoe nisinana tsy fantany zay zavatra izy fa nitsikitsiky tsara izy nara-bainy tsara faly niondrika le tompony tany le mpangalatra rano tonga avy any de mifona teo amin'ny fona aminao afa tena ratsy zany nangalatra an'ireny zany nanao an'ireny fa mahagaga inona ny anaovanao an'izao zavatra zao fa ity fivavahanareo ty zany tena milaza mihitsy hoe mila tiavina ny namana mila tiavina ny fahavalo tsy mba nanenjika anay ianao tsy mba niteny ahy ianao tsy nanao ininona tamiko ianao fa de ny fenonao ny tanimbaloka satria fantatrao fa mila ny zany mifona aminao manomboka zao tsy anao an'izany tsony ary anaraka an'izay Andriamanitra ivavahanao liava zany ny tena tian'Andriamanitra ataotsika amin'ny alalan'ny zavatra seho atsika sy ny fitiavana seho atsika na inona fomidy na inona fankalana rava an'izany hevitra ny fitiavany Jesosy Kristy zany ary androany amin'izao andro fandraisany zao andao hoentiny fonao iray latabatra amin'ny Jesosy ianao hoe Jesosy ity foko feno falifaty ty ity foko mankahaly ty androany diovy sasao amin'ny ranao teo amin'ny azy fijaliana mba olona vaovao ndray anana fitiavana tahaka ny fitiavanao dia ho tanteraka amintsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy Andriamanitra toritory foa ka hitana ny fahatezerako aminareo fa androany honohoniko aminao ny fahatezerako ary apiditra atsika iray latabatra amin'izy ary farany anomentsika le fiainana mandrakizay ary ampafantatra atsika fa fandalovany ty tany ty ka tsy tokony ametraka ny fosin'ny fiainantsika eto sika fa tokony velona arak'izay rariny sy itsiny ao amin'i Jesosy andova n'ilay fiainana mandrakizay ho an'Andriamanitra izay meny voninahitra amen. Eo ampieritreretatsika azany tenin'Andriamanitra zany ataotsika ny boky fafitopolo andininy voalohany hoe ny miankina aminao raha tsy miankina amin'Andriamanitra tsika tsy matafita an'izany fitiavana rehetra zany fa Andriamanitra irery ihany no manisy fitiavana sy fo vaovao hiasa ao anatsika boky fafitopolo ny miankina aminao. Petraquamina Rifanai Nanzanaka Tsebamanana Nasafiti Tumbofa Maniri Rindrana Marunya Jatreina Simansu Setraina Uranuku Ramadeni Tumona Nahiri
Jesosy manoloana ny fampianaranao zay amin'ilay dity vaovao dia mahatsiaro menatra tokoa. Valifaty mantsy ny ety anatin'ny fonay Jesosy. Ivavahanay ary ho an'izay manetsika anay sy manitsy ratsy anay mba hozonina tahaka ny nataon'ny mpianatra ny fahiny hoe maninona moa Jesosy raha latsahana mivaratra ireo olona tsy manaiky anao ireo. Izany ny tena fiainanay olombelona. Fa ny amin'ilay didi-pitiavanao izay tsy takatry ny saina kosa Jesosy nitondranao ny ota sy ny fahotanay teo amin'ny azo fijaliana. Nieretanao ny mangidy sy ny mafy rehetra. Tsy mba namaly ianao, tsy mba nanompy ianao, tsy niteny ianao tamin'izay rehetra natao taminao, fa nitanterahanao daholo ny didi-pitiavana rehetra, ny amin'ny fanetretena, ny amin'ny fanginana, ny amin'ny fametrahana ny adi-piainana eo aminao Andriamanitra ray. Izany Jesosy ny afatra androany. Amboary zay Jesosy. Io fona io maloto, io fona io feno fankalana, io fona io feno fanaratsiana ny hafa, io fona io sy ny lelanay indrindraindrindra mila mery mipetsipensina zavatra tsy takatra ny saina, mandratra olona zany, mampiembotra olona zany, fa tsy mba mavita zavatra mampazoto sy mampandroso ny olona zay eo amin'ny fihetsikay, tsy mba baiboly mivelatra vakin'ny olona zay tahaka ny epistily izay rehetra niaraka taminao, epistily mivelatra tao anatin'ny fonao Jesosy ho vakin'ny olona. Tsy najery an'izany zay ndretzay Jesosy. Diovy sasao amin'ny ranao soa amin'ny azo fijaliana ho an'izay rehetra matoky, ho an'izay rehetra milo, ho an'izay rehetra mibebaka marina tokoa, ka manaiky andeha amin'ny lalana vaovao, manaiky andeha amin'ny lalam-pitiavana, ka anao mihoatra noho izay rehetra efa nataony hatramin'izay mba ho voninahitry ny anaranao. Ho an'izany rehetra zany Jesosy, izany no angatahana eto aminao. Sasao hoe diovy fa Andriamanitra tsy mba tezitra mandrakariva ianao, fa mamindra fo amin'ny olona rehetra. Dia ho tanteraka aminay Jesosy ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sy tom-panao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany nahatokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky manevejinina, nitsara napaky-potiplato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, midina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, nipetratrako avan'Andriamanitra ray sy tom-pano, valvan'ny viny tsara ny velona sy ny maty. Meny ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, nombona ny olo masina, famelan-keloka, fitsangana ny tenany maty, ary mivainana mandrakizay. Amen. Raha nibebaka marina ianao dia tanteraka amintsika ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra rehetra teo aloha, indro tonga vaovao izy. Dia tanteraka amintsika ny tenin'ny mpanao salamo voalohany andininy fahafito manao hoe ilaza zava-boatendry aminao anio, ilazako aminao fa zanako ianao, izany teraka anao anio. O Jesosy, ho tanteraka amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Anao fanekena aminy ary tsika amin'ny boky faharoa amby efapolo ny andininy voalohany faharoa, vonina ho tompo hiaraka aminao ka manolo tena ho fehezinao ny fo saina tena ny fanahiko raiso anjakao zany. Fonona utuku yanakamina kamanulu tena ufesina sini tena yani numekana sani kufanai raisu anzaka raisu Zao ny faniriako zay dininy fo.
Saulo faniriko sainy ho mpanomponao ry tompo mananjo manomponao raha ny eto mantsy mora lovany eto mantsy meteo fa ny teninao ny manapaka manopakato laisoao mamanolo tena profesina seni tena yari lumekwana maikufanari laisuazaka. Ho tanteraka tokoa n'izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka isika. Dia aty misy filazana kely dia angaviana ry tompoko amin'itony le fametrahana fiara itony raha mba azo atao mba jereo ihany le toerana tokony tsy hanelingelina ny hafa fa le mamaky an'itony aty anatin'ny fitaopovavahana koatra ny manahirana foana mba akisaka kely ho ny tompoko ny fiara 79 95 TBR fa tsy fantatro mibahana ny vavahadin'olona angamin'izany tsy fantatro 79 95 TBR dia mba akisaka kely. Dia mbola ampitomboana mandrakariva amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avan'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Dia engana ilay Andriamanitra izay mbola nitondra anao teto mbola nahafiherina mandrakariva mandona ny asa sy ny adidy izay napetrany taminao. Dia tonga eo an'ny fotoana itsika ho an'ny anniversaire. Dia faly miaraba manokana ho an'ireto mpanompon'Andriamanitra izay manana ny tsingerin-taona na aterahana, manana ny tsingerin-taona ny fanambadiana, dia ho tononona amintsika Andriamatoa sy Ramatoa isany. Rahery Soanjato Mamy Aina sy Rakoto Rabenja Vonitsofara mariazy. Laimboa Ebozaka 70 taona tamin'ny 7 aogositra. Rakotondra-manana Ambintsoa sy Randriana Aromanana Mirindra Joana 9 taona tamin'ny mariazy. Randriana Solo Jean Rafaly Arivo tsingerin-taona 13 aogositra. Andriana Sonoa Kandi Ramamondsoa Anjara Rakotona Riveson Rovany Aina Daniel 13 aogositra. Rakotondrazafy Andriana Andrasana Frederika 15 taona. Rahaingo Manana Josefa 17 taona. Razafy Mahatratra Tantely tsingerin-taona 17 aogositra. Anjara Soa Mahazonorina Mateo Tia 14 aogositra. Raberantonirina 17 aogositra. Rakotomalala Antofity 14 aogositra. Rabozaka Josefa tamin'ny 20 aogositra. Rasoamaka Andriambolanoro Fiscal Jocelyn sy Ramaefa Arsoa Lantonirina 13 taona ny mariazy. Ravao Arsolga tamin'ny 1 septambra. Rahary Manana Entsoa sy Razafy Arsoa Vololona Nirina mariazy tamin'ny 1 aogositra. Rahafanomezatsoa Mitia Ranto Sombiniaina 30 aogositra. Andriamaranto Rivoarlala 13 aogositra. Ramarsoa Andria Narivo 13 aogositra. Razafy Arsoa Tianavalina Koloina 30 aogositra.
Rabe Arsoa Mamtina Anny Frank Zakino 13 Aogostra Razaka Vony Jauna sy Nina 1 Aogostra Andriatsoa Aina Iriko 13 Aogostra mangataka fahendrena Rakotondrambony Antony Aina sy Nomenjanahary sy eno Mampionina 17 Aogostra Randria Miandana Ramanatsala Josefa sy Ravelomanana Florine 7 taonany mariazy tamin'ny 1 Aogostra Rajao Narsona Santatra sy Mbola 3 taona Rakoto Malala Nirintso ny Aiko Ratia Anjanahary Eli Diana 5 taona angamizany Ramana Tena Soa José Lindy 1 Aogostra tsingery taona zany Rakoto Nomenjanahary Mevasoa sy Ramanatsoa Fanantenana 13 taonany mariazy Ramantsoa Iravoa 30 Aogostra Razafindrazaka Jacqueline 20 taona Nomenjanahary Sitraka Joanna Vavaka Makataka Vavaka Andria Malala Philippe Valentin sy Ravololonarivo Noeline Clarisse 30 taonany mariazy Andria Maefa Valsoa Mandresy Valentin 15 taona Antsa Hasinanahary Itokina 2 septambra ary farany Rasoa Natenaina Nirina 20 Aogostra mangataka fahasalamana. Dia misaotra ny Tompo dia Andriamanitra le fanambomba sy mbola nampahery anareo izy mbola hitaritalana anareo mandrakariva mandritra ny andro mpahavelomanareo. Ny ten'Andriamanitra izay omeny Tompo ho antsika izay manana izany tsingery taona izany izay cadeau tsara indrindra omen'Andriamanitra dia ny salamo 20. Ny salamo 20 dia ny 5 ny tapany by salamo 20 ny 5 tapany bia manatanteraka amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho tanterahan'i Jehovany ny angatanao rehetra. Tsangany hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny fitiavana sy ny famindramponao. Manondrika ny lohanay izay manome voninahitra anao, midera anao, mankalaza anao satria ten'Andriamanitra be fitiavana ianao. Be fitiavana ianao Jesosy. Fa na inona tsy fantanteranay, na inona tsy falavrarianay, mbola tianay foana ianao. Tsy vitany hoe tianay fotsiny, fa mikatsaka isan'andro izay mahasoa anay, mihevitra isan'andro ny dianay, mihevitra isan'andro ny aminay rehetra, na ny asanay, na ny fahasalamanay, na ny fianaranay, na ny tokantranonay, mihevitra anay ianao Jesosy. Tanteraka mandrakariva ny teninao fa zanakao tokoa zahay. Ary raha zanakao izay dia manana didy aminay isan'andro ianao. Izany nisaoranay ianao. Fa na dia zanaka maditra aza, na dia olona naniasia aza, indro foana ianao Jesosy. Mbola manatsotra ny tananao, mitatana ny diany mpanomponao, izay isaoranay ianao manokana. Ndreto mpanomponao reto Jesosy. Fotoana ela tao anatin'ny mariazy. Na dia misy aza ny olana, zavatra mifamaofao, mbola miroborobo ihany ny fitiavana ao anatin'izany tokantrano izany. Ny zanakao kosa izay manatsingery taona Jesosy, menao hery sy tanjaka ary fahasalamana, ary ny fanirinay tahaka ny mbola nitantananao azy hatramin'izay, mbola ambombanao azy mandritra ny andro mpahavelomany. Ka raha misy zavatra irininy fony, raha mba misy etaeta sy fanirina ny pololotra ao anatiny, dia ho tanterahanao tokoa ny teninao teo hoe ho tanterahan'i Jehovany izay irininy fonao. Dia misaotra Jesosy. Dia tolotra anao ny dera sy ny aza ary ny voninahitra efa naotra amin'ny taloha izany ka mbola anao mandrakizay.
dia misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia miarabantsika rehetra tratra an'izao voalohan'ny septambra izao, hanomboka hifarana ny taona, miarahaba ny sampana rehetra izay nanao tafika masina. Ray angamba sisa ny tsy tafaverina dia ny tabitany mia, tsy nisy tomika, tsy nisy narary, tsy nisy maty teny an-dalana teny, nampitombo finoana ny zanatsika zany fa miara-miasa aminy Jesosy. Dia nampitombo koa ny firehtam-pony hiasa lalandava ho an'Andriamanitra. Ka dia miarabanareo rehetrarehetra anako, tonga soamatsara na vita didy tehaka ho an'ny tompontsika. Lasa zay ny vakansa ka dia anompo n'Andriamanitra ndraitsika ampitiavana amin'ny andro rehetra zay meny atsika. Manaraka an'izany dia mbola tsy voalaza teto fa misy borofobe vaovao hitondra an'izany fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara zany amin'ny mahafiangonan-dehibe azy. Reto zany ny président mbola Dada Randrenatra Andriany, ny filoha-lefitra Pastera Iraka Rastefanuela, Pastera Vato fiainana Fanasy fiainana Ayao izy. Sotra tekitsika amin'izany, sotra tekitsika. Ny secrétaire généraly Pastera Iraka Ramanaka Tenaina Remy Wilson, ny tonian'ny fifoazana Pastera Iraka Rabetafika Lora, tonian'ny fifoazana Mpanampy Pastera Iraka Ramiaramanana Jurifin, Pastera Anelosikely, trésorier général Andriamatoa Ramanoaso Jules, trésorier général adjoint Andriamatoa Andremiarsoa Ertina Olivier, contrôleur général Iraka Andremizaka Rivorija Aina, zay namita asa any Manoro fa tena miezaka mihitsy izy na manamboatra fiangonana, manangana fiangonana, mampahery sotra azy tehaka ho azitsika sotra to. Reto indray ny mpanolotsaina Docteur Razafy Mandimby Andrianjakarado, Pastera Iraka Randrenarsoa Dadanary, Pastera Tomasina, Pastera Iraka Rakodindravelo Juliano, Pastera Nambotra Manjaka, Pastera Iraka Randriaparany Maurice lehibe any Tobelendaingo, Pastera Iraka Antony Aina Anna Solange, Pastera Iraka Rabiaromanana Gilbert, président synodaly Nambatondrazaka, Pastera Nitonian'ny Tananandrano Rakotatra Benja Vontsofara, ary ny tompona andraikitra ny FPVM any ampitan-dranomasina dia Pastera Iraka Randrenasolo Dieudonné zay vao nitory teny teo. Tompoko misaotra an'Andriamanitra fa hitondra an'izao FPVM zao. Tsy dada rery mitondra ny FPVM fa reo rehetrarehetra zao manana ny andraiky ny daholo reo rehetrarehetra zao ary dia tena
amporisihany Jesosy mba hiasa mafy indrindraindrindra fa momba ny fifoazana, fampaherezana, fitsidiana, zay lavo rehetrarehetra arenina, zay miverin-dalana ampibebahana, zay ondry very tadiavina, zay mibaikiny hoe Jesosy. Tsy maintsy manao an'izany tsika, manao an'izany miazakazaka mihitsiny, zay mibaikiny, zay ny ilaiko izy. Ny mafy indrindra amin'ny teniny a dia zao, zay tsy miasa ao anatin'ny roa taona dia alany. Za mila olona mitia ny ondriko. Nanafatrafatra mihitsy izy fa olona be fitiavana, tsy masika, mitady ampitiavana ny ondry very rehetrarehetra, zany ny tadiaviny, ary asa baiky faran'izay mafy ary enjana indrindra zany a, ka dia napetrako ny Tompo amin'ireo olona ireo zany, ka dia za mampanantena anareo a fa amirapiratra amin'izay zany FPVM zany, teo zay vitsivitsy no mitondra, fa izao a dia reo rehetrarehetra eo a miaraka amin'ny kondo daholo. Mihoatra noho izany ary misy olona folo be zao a mpanara-masony volatsika, fa tsy eto moa zany a, ary tsy lazainy eto zany mba sy fantatrareo. Ao daholo a, na mpitsara, na avocat, na huissier, na contrôleur momba ny vola rehetrarehetrarehetra, contrôleur mpanjakana, zany rehetrarehetrarehetrarehetra zany olona manana ny ajany dodolo, manara-maso ny volatsika FPVM rehetra manerana ny Madagasikara. Ary misy commissaire anankiroa ao, efa nanafatrafatra mihitsiny aho a ho an'ireo olona am'izay miziriziry be, manodikodina ny volam-piangonana, zay samy laza hoe ataovy zay ataonao dada, za tsy amin'ny vola. Mba fantatra moa zany fa efa ny borofo be zany a, tsy rarahako. Commissaire anankiroa no irahana amin'ireny olona ireny, fa raha vao mitabataba izy a dia tonga dia petahana amin'ny gadrany dia mitondra azy. Ary efa niteny afa Jesosy tsy tia mihitsy an'izany olona manodikodina ny volany zany, ary betsaka zany a any ambany vola rehetrarehetrarehetra any misy miatsady mihitsy ary, fa misaotra an'Andriamanitra fa ny lavolefona daholo ireny. Ka dia mampanantena ny fiangonana rehetrarehetra ao a, indrindra manerana ny nosy hatrany ampitan-dranomasina, fa be dia be no miara-miasa, miara-milanja, miara-mamindra amin'izao FPVM zao a, mba hamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra. Tsangantsika rehetra hivavaka ho azy. Misaotra Jesosy, misaotra ny fidy an'ireo olona ireo. Zava-dehibe anao ny mahalala ny anarany, zava-dehibe aminao ny ndraiky tatazoniny, ary fantatrao fa vitany dia niraisiny zany. Misaotra anao aho, miara-miasa aminay Jesosy. Ianao raha teo moa no ny teny hoe tsy anodadaran'ireo nataondra ny FPVM, fa ka dia petrako am-pialan-tananao no mahasoa ny fiainan'ireo. Jereo ny fiangonany tsirairay avy zay ilaozany karakara ny asanao. Jereo ny vady aman-janany, tsapanay mihitsy fa korota-tsaina, sahira-tsaina, vonjena ny tokantrano, vonjena ny fiangonana, vonjena ny foibe. Jesosy meo faiandrena hitondrany
zany tokantrano zany dia mino fahasalamana ny tsirairay avy anatanteraka ny didy sy ny andraikitra napetraka ompela tanany ny anaranao Jesosy ny angatahako zany amenina petraka itsika rehetra tehaka ho azitsika dia fandraisana androany zava-dehibe amin'ny tompo ny mahita anao ray latabatra aminy kanefa nafaraparako foana ho an'ny mpandrefana san'ny tompo rehetra sy ny sampana rehetra aza maika mihitsiny iray latabatra amin'ny tompo raha tsy efa vitanao ny asany irahana manao tafika masina eny tompoko irahana manao portaporta eny tompoko irahana mampibebaka ny olona rehetra eny tompoko tory filazany tsara eny tompoko ndao anao teatra fampisehoana mamenatr'olona be zany raha tsy havitan'izany ohatrany hoe ndana metsena lavitra be ny tsenanareoko dana mahandro vary za tsy mbola nahandro vary hatramin'izay ny ainako tsy foana nataonao patron daholo ny nanandro sakafo nanasa lamba na ninona ianao miazakazaka andeha andray fanasan'ny tompo tsy fantatrao fa tomponao tompo naniraka anao nefa tsy vitanao zany malahelo be izy mahitanao kamo be tenda zay samy mieritreritra zay ny soroko ny sampana rehetrarehetra navitany didiny eo na amin'ny tompontsika ary amin'ny alalan'ny fanatitra voalohany sy ny faharoa araka amin'ny mahazatra sotra tsika rehetra hatramin'izay procession kosa rehefa avy eo processiontsika dia be ny asa be eritrereto fa reo olona rehetrarehetra brofoy be reo ane lavitra be ny misy azy ireo tsy maintsy atonao ny firehany aza dino zany ny tobo rehetrarehetrarehetra 12 manerana ny nosy tsy maintsy jerenao zay ray aman-dreny any président synodal rehetra 13 manerana ny Madagasikara mbola etontsika daholo na ny motoany na ny fivelomany na ny lasantsiny mba fantatrao zany amina tapitrisa vola mivoaka am'izany mampahery anao angamba tsy vitatsika tahaka azy ny asan'Andriamanitra fa ny anjarantsika kosa dia manoana amin'ny arabola kida sami maharita dododola ary azambakivy amin'ny fanaovatsoa ny soratra masina any andro rehefa tsy titsontsika andraisantsika n'ilay valinasa valim-pitia avy amin'Andriamanitra sotra tompoko zay mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra.
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo a tratran'ity andro lahady ity indray a izao firaisana latabatra amin'ny tompo izao miaraba ihany koa reto namana borao foibe ny fiangonana ireto aleo alasana amin'ny asa fanompoana ny tompo tonga fotoana amakina ny rarahan'ny fiangonana isika ampatsaigna isika fiangonana fa ny vaky tenitsika anio a dia ao amin'ny lioka toko faharoa avy amin'ny fikambanan'ny zokiolona antom-panahy enjana ampahafantarina ihany koa isika fiangonana fa ny amin'ny heriny anio a dia fanateram-bokatra ny sampana fikambana zokiolona antom-panahy enjana ny fitaopovavahana rehetra ary amin'ny 5 ora hariva dia isy ny fiderana lehibe ao amin'ny 4e étage que dia samia miomana amin'izany isika avy amin'ny mpitandrina D1 manentana antsika koa ny ao amin'ny mpihofanao mpitandrina dingana voalohany a fa hanao etsika opération big sandwich izy ireo a izay amin'ny vidiny R0 dia ny fandraisana anjara zany a dia any amin'ny mpitandrina D1 tsiraray avy amin'ny FPVM mbola miadana ny nivea ny mpitandrina dia manandrasana Rakotomalala ny Braon zanakapelezana ny Braon'ny fiangonana mbola miadana Andramasina dia miantso antsika rehetra zanaka olona nandray fahasoavana eny izay mahafantatra mba iombombavaka ny tanindrazana indray mandeha isa-taona amin'ity taona ity dia ny alahady 9 septambra ho avy izao a ny tanjona iarahantsika dia mamita ny tilikambon'ny fiangonana hetsika maro no tanterahana mandritra n'io alahady io ka dia manantena ny fahatongavantsika maro ny amin'ny FPVM mbola miadana ny nive reto kosa ny zanako ny fiangonana ireso amin'ny fandrenana tokantrano
Ramatoa Anne Rose Nitschmann, Andriamatoa Nitschmann Hans Henning, Ramatoa Grandman Sylvia Andaniny, Ramatoa Ramamonjoso Ramiantarso Be Binirina, Andriamatoa Ratongaranto Ramamonjoso Charles Mivady Ankilany. Dia fahalamanasanareo anotrina ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Stéphane Nitschmann sy nomena Rakoto Ratongaranto, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 septambra amin'ny 7 ora maraina. Monsieur Francis Stolz et Madame Petra Stolz andaniny teraky tompokilahy Raheritso Joshua sy tompokivavy Rahajarfela Naomi Ankilany sont heureux de vous convier au mariage de Léonard Stolz et Soaviniavo Raheritso à l'église FVM Matananandrano samedi 7 septembre à 10h. Rakoto Nirina Auguste Rataorson Harinjatovo Saondra Nirina andaniny Raoely Arvelo Mely Randriana Sonoro Harjona Raoely Arso Masy Arvelo Tina Ankilany. Dia fahalamapandrianareo fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Rakoto Nirina Santatraniaina sy Randria Masonoro Soltaina Sarika, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 7 septambra amin'ny 1:30 ora atoandro. Rakoto be Marcel Ravony Malala Nirina Lydia andaniny Rasoa Arso Noeline Rakoton-draso Désiré Ramaro Zatovo Richard Mivady Ankilany. Dia fahalamanasanareo anosona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Rakoto be Alain Nirina sy Rakoto maro Obrianala, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny alakamisy 12 septambra amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy mahita tsy mahamety ny anamasinana ny ray amin'ny sasatsasany amin'ireo dia aoka izy aplaza meroa ny ray aman-dreny mpitandranako satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra iroso amin'ny procession isika. Dia ao amin'ny processiontsika izao anonira fa 5:70 amin'ny bokirantsika isika raha mbola isiko no Andriamanitra ireo zavatra rehetra ny vavaka rehetra nataonao ireo taraina sy talao nataonao ireo antsoantsonao andro manalina voarainy indiny voalohany sy ny faharoa tsangantsika rehetra. Hitan'ireo ady matsangano tanana hitan'ireo adyna dia masina izy raha mbola izy azabata hitan'ireo adynao hitan'ireo adyna dia masina raha mbola izy retoko izay nampanantenaina retoko izay nampanena izay rehefa tsy maintsy rehefa milaza izy aoka tokoso seru balenan semana di dan bola vel sekarang tanah tahu kita lewat tahu kita lewat di masjid
mbola izy aza matao hitan'ireo adinao dimasy mbola izy vavaka isika misaotra Jesosy zany ny iranay mipololotra ho amponay eo a fa n'Andriamanitra tsy manadino tsy mbola manary misaotra Jesosy ampafantaro anay rehetrarehetra zany ahatonga sainanay fa misy mpitaridalana ny FPVM voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehovah tompony maro enika voninahitany rehetra amin napetraka isika toizana ny famakina ny rarahany fiangonana filazana manjoa amin'ny finoana fanantenana ny fizakana ny tena maty no ampandrenesana anareo ny vodimandriny rasoloary nirina fanja armandina mpiandry promotion pakato 2 de nodimandry ny zoma 13 aogostra rehefa ny vahiny 4 taona teto tany hoy ny rainy ny vadiny raha miandro soa andrianirina dekona groupe 1A ny zanany ndraitapo aminy ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina any amin'ny fahasandrazany apasy mbazimba izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra ray alina ariary Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ny fianakaviana tramanjo taratasy fisaorana ny zanany ny zafiny ny reniny raitapo amin'ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana sy fakasana feno any dada RGJ ny atokopira CFF ny fivoazana ny fiangonana ray manontolo ianareo tapaka sy namana rehetra tonga nanotrona sy nampahery ny trotram-bavaka tamin'ny alasanany ava-malalanay rasoa mihaja ny voanitra Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fity anareo fisaorana ihany fianakaviana manontolo dia manao fakasana sy fironana fiangonana ny fivoazana sampana ny sekoly alahady tamin'ny ny fiarahana ny azakazaka ny tondra fampiononana sy ny fampiarezana ny fianakaviana ny fodimandry ny tompoko vavy rakotoary jaona ny irina harilala mialatsiny indrindra amin'ireo tsy tratrantso noho ny afenoindrano be loatra izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra roa alina ariary zay ny rarahan'ny fiangonana iroso amin'ny famakina ny voadomasina isika retondray ny voadomasina vakina amin'ny anaran'i Jesosy sorabetsaka Jesosy fa afaka baka avec mention za dia mametraka ny toy ny fianarako eo ampelantananao mba ho afaka amin'ny concours izay mbola ataoko mangataka aminao zay Jesosy mba ivoaka ny vola amin'ny trésor mba ahafahako mianatra somatsara sy ny droit ny zandrinay mba ho vita amin'izay ka koa ny taratasy ny tantsika dia misaorabetsaka Jesosy vola 2,000 ariary ho an'ny manitra fiangonana 2 ariary ho an'ny pasteur amin'ny fiangonana Andakoro Tuleara ny D1 tsy misy soratra vola 1,000 ariary misaotranao Jesosy fa tonga eto antranonao misaotranao ny fitondranao fitantananao ny fiainanay matoky aho fa eo foana ianao apetraka aminao ny fiainanay sy ny asanay ireo zanakay misaotra Jesosy amenina vola 2 ariary amin'ny asa fanatsarana misaotranao za Jesosy fa mbola notahinao sy narovanao anefa nivoadika eo aminao indray aho Jesosy manotra vola 2 ariary anovana ny asanao dia mamangataka vavaka amin'ny dada aho mba ho afaka aingana amin'ny varotra ataoko mba ahafahako aingana amin'ny varotra ataoko izay io ary mba iovana amin'ilay varotra izay fantatry Jesosy fa mety amiko eo ihany koa vavaka mba hiarovany sidivizanako sy ny todiany indray amin'ny Jesosy fa voafatitry ny asan'ny devoly
le roa alina ariary de mitsinjara toy izao ray alina ho an'ny sary sy feo ray alina ariary pasteur any ambanivohitra tsisy soratra 2 ariary jesosy ity indray ny apahafolo ny fahasoavana nomenao anay vola 111 000 ariary ho an'ny mety ve dada raha me manofo foana ao anatin'ny 7 zoro inona dada no mahatonga an'izany manofo olona iray ve mety manofo foana ao anatin'ny 7 zoro vola 111 000 ariary hafahafa zany tsisy soratra 10,000 ariary saotra jesosy fa mbola ny fahasoavanao sy ny famindraponao no mbola matoy izao anay hanofatrano ny mpanomponao jesosy mangataka mba homora avokoa ny fitaovana ampiasaina amin'izany apetraka fenao am-pelatananao famitana azy ity misy apahany vola ray alina ariary ho an'ny mpanadio toilette raha mpisaorana ho an'ny jesosy ray alina ariary kely fa vokatry ny fo atolotra ho an'ny dada RGJ fa volo-karena 110 000 ariary omeo hoe sy fahaizana ao jesosy hanao ny asanao fampihavanana 110 000 ariary misaotra anao a jesosy fa afaka CP6 mazavy keliko misaotra koa fa azo daholo ny fitaovana rehetra hatramin'ny ekôlasy apetrako am' jesosy ny fianarany amin'ity taom-pianarana ity 4,000 ariary anaovana ny seza voninahitra ho an'Andriamanitra be fitiavana sindra fo misaotra anao zahay mbola namezanao anay tombonandro mpahavelomana dia tafahoana aminao izahay manolotra ny apahafolo ny pension volana aogostra 10,000 ariary ka ny ray alina ariary dada RGJ ray alina ariary toby ambody danerana 10,000 ariary pasteur any ambanivohitra raha mpisaorana misaora betsaka jesosy no ny famindramponao fa sitranao dia mbola apetraka aminao ny fiainako vola 10,000 ariary ho an'ny sary sy feo amen ty jesosy ny apahafolony karamako volana aogostra atolotra anao mangataka vavaka amin'ny tokantrano 9,000 sy 4 alina ariary tompo mangataka aminao indray amin'ity volana vaovao ity mba hitahinao ny asa fivelomako sy ireo vady amanjanako mba ho salama lalandava amen 2 alina ariary misaotra anao jesosy fa mbola nomena tombona ny mpahavelomana kama nahatratra ny 19 taonako androany misaotra amin'ny hery sy ny tanjaka ny fahasalamana ho anao irery any ane dera laza ny voninahitra 10,000 ariary ho an'ny dada RGJ jesosy mbola misaotra anao noho ny fitantananao anay misaotra jesosy amenna 700 sy 4,000 ariary misaotra anao jesosy tamin'ny fitondranao anay isan'andro nahafahany zanako baka somatsara ary nahavitany tafika masina misaotra indro ny ampahafolony karamako atolotra anao 200 sy 3 alina ariary voninahitra ho anao rery any jesosy kristy zanako dia mba omeo vola indray andoavana ny volana septambra koa iny misy vola 2 alina ariary ho an'ny pasteur rado soavy masoandro anaovany ny fiangonana mankasitraka jesosy tamin'ny fitondranao sy ny fiarovanao anay ity indray ny apahafolony tamin'ny nomenao tamin'ity volana ity tatano sy arova mandrakariva zay jesosy fa andriamanitry ny kamboty ianao 7 alina ariary ka ny 4 alina ariary dada ny 10,000 sy 1 alina ariary mahantra 10,000 sy 1 alina ariary mpanadio WC voninahitra ho an'Andriamanitra rery any misaotra betsaka anao jesosy tamin'ny fahasoavana izay natosako tamiko indro anefa nivoadiko aminao fahafolo-karena 3 alina ariary ho an'ny dada RGJ 3 alina ariary fitambarany 9 alina ariary mba mamindrafo amiko ianao jesosy ty misy vola kely apahafolony hofatrano sy mitaiza zaza atolotra anao vola 1 alina ariary ho an'ny radio misaotra jesosy amen misaotra anao jesosy fa novalianao ny fangatahako na dia mbola temporaire ary aho jesosy dia matoko foana ny fitondranao ankiko aminao ny mariazinay sy ny hoavy rehetra satria raha tsy ianao tsy toy izao izahay vola 4 alina ariary fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao misaotra anao jesosy fa mbola nomenao izao fotoana izao indray mifona aminao raha izao indray vao manefa ny voady masina eo anatrehanao makasitraka indrindra tamin'ny ahafahanao baka sy nanosondrotanao kilasy ireo zanakao apetraka eo ampelantananao indray taom-pianaranay ity université izay ianarako ankinina aminao koa ilay asa fivelomanay mianakavy kely ity jesosy misy vola apahany tamin'izay rehetra nomenao 4,000 ariary any dada RGJ mangataka vavaka ho any dada fa tena mbola tsy misy fitaovam-pianarana na iray aza nefa efa miditra amin'ny 12 septambra izao ireo misaotra jesosy
misaorabetsaka Jesosy fa nahatratra ny 40 taonako dia voninahitra ho anao rery ihany vola 2,000 ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy noho ny famondramponao menao anay sy mitahinao isan'andro raha fisaorana ho an'ny sary sy feo vola 2,000. Misaotranao Jesosy fa raha nangataka aho dia nomenao mangataka fahasalamana avy aminao aho sy client betsaka anaterako entana vola 2,000 ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy ampahafolony voninahitra ny eo an'Andriamanitra avo indrindra Jesosy misaotra betsaka tamin'ny fitahinao sy ny fahasoavana nomenao anay isan'andro. Misaotra betsaka tamin'ny fahafahany zanakay baka ary aperaka aminao ny concours izay ataony iny ampahafolony tamin'ity herinandro ity raisy fa tena vokatry ny foko vola 5,000 sy 2,000 mitsonjara toy izao 2,000 mpitandrina any ambanivohitra 10,000 ho an'ny sary sy feo. Tiako ianao Jesosy amen. Fanampisaorana misaotra Jesosy no nanomezanao asa indray ny mpanomponao ankasitrao izay mba ahatonga ahy ho fitahina eo amin'ny ankohonako sy fianakaviako amen. Vola 10,000 voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ity nay tompo ny ampahafolony tamin'ny karamako volana ho atolotra ampitiavana feno ampifaliana ho anao anaovana ny asanao atolotra ihany koa amin'ny fokso ho anao mandrakizay na dia mpanota zao fa izay manantona anao dia tsy mba lavinao. Misaotra Jesosy vola 2,000 ka ny 10,000 tabita Nehemia 10,000 voameranira tabita Nehemia 10,000 nenisoana arzety ambotsomeloka ary ny 10,000 ho an'ny sary sy feo vola voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amen. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao sy ny fitantananao apetraka ampelantananao ny valin'ny examen mba ho afaka tsisy raha tarapazy vola 5,000 sy 2,000 ho an'ny mahantra. Misaotra betsaka Jesosy malala tamin'ny ahafahanao baka avec mention bien zanako mbola apetraka aminao ny toy nanomezanao azy fivelomana iny misy vola 10,000 atolotra amin'ny FPVM Ambohy Mahitsy fananganana ho amin'ny pasteur Stéphane merci Jésus. Tsisy soratra 9,000. Misaotranao zahay Jesosy noho ny soa nomenao anay mangataka vavaka ho an'ny zanakay vola 2,000 ho an'ny pasteur dingana voalohany. Jesosy ianao ihany ny mpiaro sy mpanampy ka dia arovy amin'ny tananao mahery zay fa hisy ny vidy ny taninay koa sy nanao ny andrakosanay matoky sy mino zahay fa ombanay ianao vola 2,000 ampandrosona ny fiangonana amen. Misaotranao betsaka Jesosy tamin'ny fitahinao amin'ity herinandro ity ka indro manolotra ny ampahany ho anao ampandrosona ny asanao mangataka fahendrena vola 200,000 sary sy feo. Feno loatra ny fo Jesosy tsy hainy tsy hisaotranao zava-dehibe nataonao tamin'ny fiainanay raha narary mafy data izay tsy nisy fanantenanay intsony ny amin'ny fivelomany nefa rehefa nantsoina ianao Jesosy dia tonga nanasitrana 70 taona androany izy. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy manolotra vola 3,000. Misaotranao Jesosy noho ny fahasoavana sy ny fitahinao nomenao anay efa mianaka tianay be ianao Jesosy manolotra vola 2,000 ka ny 7,000 dada RCC ny 2,000 voninkazo altara masina voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Misaotra Jesosy fa no hamarinanao ny teninao amin'ny Hébreu 8:10 ka afaka baccalauréat ihany aho nandritra izay efa taona izay. Ankehitriny kosa aho Jesosy dia mbola mangataka ny fitarihana amin'ny toy ny fianarako izay tena mbola manahirana anay. Mino aho Jesosy fa efa manomana ny tsara lavitra ho ahy ianao toy ny taranak'Israely fantatrao ihany koa ny fiainanay mianakavy fa angatahiko mianaka ka angatahiko aminao ny fanambinanao sy ny fitantananao ny fianakavinay ny fiainanay. Indro manolotra vola 10,000 ho an'ny data RCC. Ity ny raha mpisaorana atolotranao noho ny fahafahan'ny zavikeliko baka ny mifandra sarosarotra soratra zany signature be 2,000 amen. Misaotranao azahay Jesosy tamin'ny fitahina izay nomenao anay fa vita somatsara ny tranonay sady nomenao asa teto Antananarivo. Indro manolotra vola 10,000 hoezaka sary sy feo anefa mivadiko aminao a tompo. Misaotra Jesosy amin'ny asa izay nomenao ahy mangataka aho fa haiko ao ny anao ny asako amin'ny atsakany sy andavany araka ilay teninao hoe ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia lavirary izay kasainao. Mangataka koa Jesosy ho vita somatsara ny tranony dada sy neny
fa raha Jehova manao trano dia miasa foana ny mpanao azy misy matoky ao manantena Jesosy anao ny hery ny voninahitra mandrakizay vola 3 alina sy 1 hetsy ariary ka ny 4 alina ariary dadair Jésus 4 alina ariary irakambola 4e étage 2 alina ariary pasteur Gilbert PS Ambatondrazaka 2 alina ariary pasteur Fanantenana 5,000 sy 1 alina ariary ho an'ny manatra amin'ny fiangonana 5,000 sy 1 alina ariary ho an'ny sekoly lahady ny andony maraina any Ambatondrazaka. Saotra Jesosy fa nomena tombonandro aho ny 1 septembre anniversaire omeo fahendrena aho Jesosy sady afaka CEP ny zanako misaotra Jesosy voninkazo 2,000 ariary sary sy feo 4,000 ariary fitambarany 7,000 ariary. Misaotra anao Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao tamin'ny fitantananao ny fiainanay sy ny nanomezanao asa sahaza apetraka eo ampelantananao Jesosy no avy rehetra sy ny fiainan'ny ankonanay vola 1 alina ariary ho an'ny dada RJJ tsisy soratra vola 2 alina ariary tsisy soratra 3,000 ariary tsisy soratra 2,000 ariary raha mpisaorana. Misaotra anao Jesosy fa afaka baka somatsara manolotra vola 1 alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola namindranao fo ka nahatratra izao volana septambra izao indray dia mbola apetraka feno ampelantananao Jesosy ny fiainanay dia mianaka dia mba omeo fahasalamana fahendrena izay Jesosy. Misaotra betsaka Jesosy amenina vola 2 alina ariary ho an'ny sary sy feo voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Misaotra anao Jesosy fa novalianao ny vavaka ka nahita asa teto Antananarivo ny zanako ary afaka fanadinana CPE BPC sy ny baka ireo zafikeloko. Misaotra Jesosy amenina manolotra vola 1 alina ariary ka ny 5,000 ariary dada RJJ 5,000 ariary sary sy feo vola 2 alina ariary ho an'ny pasteur Dody prof de physique Koro Fiktafa tamin'ny 82 hony ianao. Misaotra Jesosy voatanisany mihitsy 1982 vola 1 alina ariary atolotra ny mpianatra mpitandrina D1 ho fanohanana azy ireo mahareta aza miova mahefabe amin'ny asan'ny tompo vola 1 alina ariary. Dera sy laza saotra atolotra anao Jesosy noho ny fahasoavana marobe narotsakao tamiko sy ny ankohonako. Misaotra Jesosy vola 100,000 francs. Misaotra Jesosy nanomezanao tombonandro indray mangataka anao Jesosy mba afaka trosa izahay mba hita vola ndoavana ny banky iray ary ny ofatrano. Misaotra Jesosy amenina vola 2,000 ariary eo an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny zava-mahagaga nataonao tamin'ny fiainako narovanao dia notahinao na neonao ny voninahitrao. Misaotra betsaka Jesosy aperaka feno ampelantananao ny fiainako. Misaotra Jesosy 1 alina ariary ho an'ny dada. Misaotra betsaka Jesosy fa nataonao afaka baka somatsara aho ka apetraka feno ampelantananao ny toy ny fianarako vola 1 alina ariary. Misaotra Jesosy fa nahazo visa ny zanakay apetraka ampelantananao ny fiainana any France ny voninahitra dia anao rery ihany ianao hitantana ny diany raha iainga izy raha hariva. Misaotra Jesosy 2 alina ariary ka ny 1 alina ariary ho antra ny fiangonana 1 alina ariary dada RJJ. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany ampahany tamin'ny karama ho an'ny sary sy feo raisy Jesosy fa vokatry ny fo ho voninahitry ny narinao rery ihany 7,000 sy 3 alina ariary. Ampahafolo karena misaotra Jehova ry fanahiko. Misaotra anao Jesosy fa nositranonao taisy ambiny ny asan'ny tanako Jesosy fa hiasa amin'izay 3,000 ariary ho an'ny tempolo masina. Misaotra Jesosy noho ny fitahinao tsy mitsahatra zaraina aho aminay tantany manokana ny haiko mba ho salama tanteraka hitombo tsara ankinina aminao ny fiainanay rehetra 5 alina sy 2 hetsy ariary. Anniversaire Edmond sy Lala Rivony 30 taona mariasy raha mpisaorana. Misaotra anao zahay Jesosy fa notahinao nahatratra izao volana vaovao zao indray apetraka tanteraka ampelantananao ny fiainanay ny varotra ny fidiran'ny mpianatra ny fahasalamana dia arovy hatrany izahay falo ny foko manolotra izao fa tolotra ho anao 5,000 sy 1 alina ariary dada RJJ 5,000 ariary mpianatra pasteur D1 5,000 ariary raisy tompo fa vokatry ny fo. Misaotra Jesosy malala 5,000 ariary voninkazo fampiangonany altara masina. Dia faly miarabanao zahay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'izao volana vaovao zao indray dia ianao hatrany Jesosy Kristy no antoka feno amin'ny fiainanay fahasalamana fianarana ny asa raisa am-pifaliana ny vola 310,000 francs fa vokatry ny fo avy aminay mianakavy mangataka vavaka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina dia le vola 310,000 francs tsonjara toy izao 115,000 francs ho an'ny dada RJJ 110,000 francs ho an'ny Tony Herman 85,000 francs fikojakojana ny tranon'i Jehova dia mangataka hira 20 sy 400.
solomboninkazo voninahitra Andriamanitra rery ihany noho ny fa enina amby dimampolo taona ny dada tamin'ny 23 ao sy ny 70 taona ny faravavy androany 1er septambra misaotra koa fa tsy afaka baka faralahy mankasitraka tanteraka Jesosy malalo ta io amin'izay rehetra nataonay ary ataonao ary mbola ho ataonay eo amin'ny fiainanay amen. Malotra solomboninkazo ray alina ariary dia mangataka hira 730 sy 500. Ity Jesosy malala ny ampahafolony nanomezanao anay fanomezana misaotra Jesosy vola 610 000 francs. Raha misaorana misaotra Jesosy malala noho ny fitiavanao sy ny fikarakaranao anay tamin'ny zavatra rehetra makasitraka indrindra mametraka ny mombanay ao ampelantananao sy eo ambany fahasoavanao vola 500 000 ariary ka 100 000 ariary dada RCC 400 000 ariary fanasary sy feo. Misaotra an'Andriamanitra noho ny nahatratrarako ny tsingeritaona nahaterahako 30 o mangataka vavaka amin'ny asa sy ny vady mbola jangajanga mba ho afahan'i Jesosy ity ndraky fisaorana 10,000 ariary raisy Jesosy fa vokatry ny foko. Ity Jesosy ny ampahafolo ny mena ho ahy fa naty fisaorana vola 2 alina ariary misaotra Jesosy amen. Nofy za dada hoe nividy mena kely sy dite hony za dia rehefa niala teo amin'ny mpivarotra za dia nitondra vary gasy ray vilia sy akoho be dia be. Inona koa dada no dikan'izany vola 2 alina ariary ho an'ny dada tokony nalefa tany amin'ny dada moa fa lasa ty dia anjarany dada mijery an'izay. Misaotra Jesosy fa vita amin'ny apahany mitsenako manantena fa mbola eo ianao anampy ahy avita hatramin'ny farany mangataka vavaka amin'ny dada ary manolotra vola 2 alina ariary fanamboarana ny sy fanampiana eto amin'ny fiangonana. Misaotra Jesosy amen. Ampahafolo-karena vola 10,000 ariary atolotra ho an'ny dada RCC voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany mangataka vavaka amin'ny asa fivelomana. Misaotranao Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao anay mianaka hitanao ny ady atrehanay ianao Jesosy efa niteny hoe ianareo angina fa izao hiady anareo amariny foana zany Jesosy dia jereo koa ny famitana tranontsika amen. Voninahitra anao rery ihany malotra vola 4,000 ariary ho an'ny sary sy feo. Malotra vola 2 alina ariary pasteur miofana D1. Misaotra an Jesosy ny amin'ny soa rehetra nataony tamiko indro misy vola 2 alina ariary mangataka vavaka mba mitombo ara-panahy. Misaotra betraka indrindra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay manontolo eo amin'ny fahasalamanay ary eo amin'ny asa fivelomana ho fisaoranay ianao dia manolotra vola 5 millions de francs izahay mitsinjara toy izao. W 2 millions de francs, sary sy feo 2 millions de francs, pasteur Dody 1 million de francs. Misaotranao Jesosy fa namindra fo taminay ianao ka maro ny soa nataonao anay Jesosy mangataka mba ho afaka session normale amin'ity 2024 ity ifindrana M2 Enekatso manolotra vola 2 alina ariary. Raha kisaorana misaotra Jesosy fa nomenao fahasalamana aho afaka tamin'ny diabeta mangataka vavaka amin'ny asa fivelomana vola 10,000 sy 2 alina ariary. Ampahafolo karena 4 alina sy 3 ariary Jesosy mba hazavao ny lalako. Misaotra Jesosy ho an'ny mpitandrana DN 3 alina ariary ho an'ny mpitandrana DN 3 ariary ny fitambarana zany 7 alina sy 3 ariary. Jesosy malala misaotra indrindra fa efa nomenao ahy ny hery ary efa nahavita asa aho ary dia gaga ny olona ny amin'izay mangataka ao Jesosy malala mba ho afaka tanteraka amin'ny aretana ka afaka hiazakazahako hanao ny asanao manotra vola 2 alina ariary atolotra amin'ny fanambarana fiangonana any tsara maraina ampahany tamin'izay nomenao ahy Jesosy tombavaka mba ho sitrana tanteraka. Misaotra Jesosy amen. Ity indray Jesosy ny amin'ny ampahany nomenao anay tamin'ny volana Aogositra 10,000 sy 2 alina ariary ka 10,000 ariary seza 2 alina ariary sary sy feo. Misaotra Jesosy tompo dia mba azadino ny ilay vavaka nangatahako taminao Jesosy ianao ny fanantenako 10,000 ariary. Misaotranao Jesosy no fitahinao ny fiainako indrindra tamin'ny azoko lisansa dia mbola ankiniko felo ampelantananao toy ny fianarako mangataka tolo-tsaina avy aminao amin'ny izay labo tokony ho ataoko ankiniko aminao ihany ny asako dia taio ny asa fivelomana sy raitapo amiko Jesosy vola 2 alina ariary tsisy soratra 4 alina ariary
ary ny farany misaotra betsaka jesosy fa afaka baka soma tsara itiavina misaotra fa no amarinina taminay ny teninao any mesainanao ampianatra anao zay lalakaleanao ao salamo 32:8 apetraka feno ampelantananao jesosy ny toy ny fianarana mba ho tafita soma tsara eny akatso tiavina voninahitra ho an'ny jesosy irery any amen 10 ariary ho an'ny dada RJJ. Ty misy filazana anankiray avy amin'ny sekoly lahady antsoina ireo feno 20 taona miakatra ny antso maniry ampianatra sekoly lahady mba isoratra anarana fitandremana eto amin'ny foibe ny 9 septambra reny fitaom-pivavahana amrihana voalohany marihana fa amin'ny fotoana io ny fampiofanana voalohany mpampianatra ho an'ny taom-pianarana vaovao ka dia aza misalasala ho anareo zay te hiditra ho mpampianatra sekoly lahady amin'ny herin'ny anio aorian'ny fitaom-pivavahana voalohany ny alahady 9 septambra fampiofanana voalohany, ny alahady 15 septambra fampiofanana faharoa, ny asabotsy 21 septambra fisindana, ny alahady 22 septambra rentrée officielle ho an'ny mpianatra saha taom-pianarana 2024-2025 zay ny voady ny eto amin'ny RDC teto amin'ny farany ambany zany 520 tao amin'ny R1 première étage 350 ndriana faharoa 470 ndriana fahaefatra 130 fitambarany voaditsika anio 520 sy 200 voninahitra teo an'Andriamanitra rery any amen. Sotra to ay motsika tena manana didy lehibe fa tena diniko ny sary sy feo eny rehetrarehetra trany amrena faefatra avosina daholo 2 milliards de francs anjaratsika samy malala daholo ny sampana rehetrarehetra hoe ohatrinona ny adidinay ohatrinona ny adidinay ohatrinona ny adiditsika tsirairay avy ampitiavana fa tsy misy faneriterena am'izay tsika maheno tsara daholo rehefa vita izany sotra to misy BDP ato ny nofy voalohany misy vavaka fifadikanina amin'ny sabotsy 14 septambra mbola tapabolana zany amin'ny 4e étage fitrotrona amin'ny bavaka ny fanavozana ny sary sy feo eto amin'ny tanana andrano mbola vola be zany ary fitrotrona amin'ny bavaka ny fidiran'ny mpianana ny taom-pianarana 2024-2025 PDB le nofy dia zay voaraiky fiany aloha no ataontsika satria famataranandro koa tsy maintsy jerena za dadana nofy hoe nisy nanao opération lamosiko nisy vokany be ozy ilay trambo no sorana tamin'ny lamosina za manko le nanofy trambo dia mba jereko vetivety eo ianao hoe ty le misy manofy hoe nisy nilaza taminy hoe nisy nilazana tamin'ny vadiny ny hoe voanjobory dia taitra nefa zaho mandritra ny 3 taona mba tiako hita zany mararina ndritra ny 3 taona zany nahoana mbola tsy sitrana foana ianao efa nanatina mpiandro ve ianao efa nanatina iraka ve ianao efa natao dinidinika tamin'izany ve ianao za tatana nofy hoe nisy bibilava tafiditra tao an-tranonay dia natsipiko tany atokotany dia mbola nivelona indray verina indray netiny akoho ny verina intelo niditra tao an-trano mariko data fa manana kotelo zay maty ohatra ny reny voan'ny batrika ireny dia novonona dia nohanina satria ninana bibilava ninana ody ary anao ninana anio raha mety harary satria misy ody fa tsy barika ilay akoho anao misy tony hoe nanofy sifraka 9540 ny hira 95 aloha voalohany dia mibebaka dia ny hira fa efapolo indray rehefa mibebaka anao dia mahazo zay irinao na sitrana amin'ny aretinao
andraso aloha fa misy tena ilaiko ato za tata nahare feo a mianso ny anarako de taitra iray volana talohany sehoan'ny olona teo amin'ny akoaroko tompoko a ny alona ny mpiara-ny asa tamin'ny vinantoko aho de namorona dosia de noendrikendrehana ary de narefa tany tany mora talohany io a isaky ny herinandro aho a nahare feon-dehilahy ny antso ny anarana fiantsoana isaky ny maditra isaky ny madiva isaky ny madiva rainy nanatona mpanompon'Andriamanitra zay Jesosy no miady de tafavoaka somatsara afaka iray volana misaotra Jesosy sika am'izany fa tsy manana fahatsonantsonina zay na kely ary misaotra Jesosy de misy fitaridalana vavaka etsetratsetratsetra dia ity ny tena tiako lazaina nanofy olona zany nanofy nahita olona misaron-doha ohatran'ireny silamo reny tokony efatreo de misy ohatran'ny resaka hoe ireo zao a manao ramadanina fa tokony antsona zay le feo a silamo ireo zao de manao ramadanina fa tokony antsona am'izao de ohatran'ny nisy bafina nanenina moka feo be tokony tamin'ny telo maraina de ny anarako ny fiantsona indray no enoko ohatra ny fiantsona rehefa anao surprise zavatra ireny de taitra aho mariako fa misy fivavahana silamo lehibe aty akaikinay inona dadany dika zao lazaiko anareo ny silamo de fa mitady hiparitaka era-tany ary am'izay alenay rehetrarehetrarehetrarehetra manerana nosy tompoko na de tanàna kely ary de misy fiangonana silamo daholo problème aminay raha mahita an'izany eny an-dalana eny de mbola misy koa fiangonana misy azo fijaliana ny azy tsy azo fijaliana ohatra zao atsika mahitsy be zao fa iny azo fijaliana iny de lefina ny lohany fa ny aty amin'ny vodiny ambany lefina de le tanakeliny iny lefina any amidezaka be tena tsisy tanàna mihitsiny de nanontany hoe inona io zosy fiangonana famonon'olona fotsiny ary tsisy mahare mihitsy zay taony fa tsy misy varavarana zany na kely ary azay fomba hidiranao ny tsy fantatro naiza nahoana noho zany efa tena milaza mihitsy izy hoe tsy maintsy izay silamo daholo no manjaka manerana n'izao tontolo zao etsy ambodratrimo aza hitsaka kelitsaka izy dia naka tanora malagasy 70 hianatra maimaim-pona any am'zara silamo lasany daholo reo satria etony ekolazy etona fre etona am'izay rehetra ataony any de mirotro sika rehetrarehetra indrindra fa ny ankizy sady mahita asa fa ovana amban'ny anarana ny anaranao zao hoe rakoto safy de tonga de solanina hoe abodolona tsy fantatra ny fianakaviany tsony ianao ny fianakavianao raha tsy malala an'izany ny endrika eo raha ovana asiana volombava be rehefa lehilahy de tsy fantatra ntsony ovany tanteraka mihitsy carte d'identité anao tsisy malala anao tsony nizanizanizy fa ny anaranao zany nofa manjaka am'izao fotoana izao de io Jesosy tonga miteny Jesosy no tonga miteny io alaivo daholo izy ireo olona ireo efatra malala olona efatra anao zany malagasy efa lasa silamo de Jesosy maniraka anao alaivo io le hoe zay very
tadiavina zay niverin-dalana ampibebahana zay lavo arenina manana didy am'izany tsika tsiraray avy ary ianao io zay misy fiangonana andrareo silamo eo aminao de mitady hoanina eritreritrao satria ny etony ekolazy etona hatramin'ny akanjo anao sy ny kitapinao ny fitaovanao etona daholo mbola omena sakafo de efa voarivotrano ny sainao hoe ndemba hoany aho de mampitandrina anao Jesosy zany zanako zany verena zafany zay Maria kosa fa misy fivavahana silamo lehibe aty akaikinay adiditsika zany samy miteny samy mananatra ny ankizy mijery famataranandro tsy maintsy mijery famataranandro aloha fa de ny sisa manaraka ihany aty nisy siramamy zaho tsy nanonofy nahita siramamy anaty sase be dehibe tao anaty daba iray feno tantely de agaga ary nalako tsiraray le siramamy anaty sase ka feno tantely be dehibe ohatran'ny hatramin'ny fototsandriko amin'ny tanako akavanana tsy nisy nanaikitra ireo tantely ireo fa avy de nofafako ny tanako ka zay afaka tsy niverina itsony zao rehefa misy fanaintainana amin'ny tenanao na ny loalikeo ohatra dia maka tantely ianao tantely anankiray biby iny le manaikitra be iny de apy atao amin'ny loalikeo iny de aloha alefany any ny inomotiny iny jijijijy mihitsy ianao satria marary manao ny efatra ianao na 5 de afaka eo aretina amin'ny loaliko eo de ny anao marary ny sandronao rehetrarehetra iny de mananatra anao Jesosy hoe avy anao kekeriny tantely be dehibe zay izandriko ray aman-dreny dada Tomorisy any Andaingo raha tamin'izy mbola kely mbola tsy tamin'io zay fa zay nahitan'izany marary ny nonony mamanay tsy mba ninana nono tamin'ny mamy izy fa ny dadanay tsy nalala fa tsy nestile nomena azy de naikely mampalahelo be misy izy tamin'izy mbola kely mbola vao mandady lohany lehibe fa ny vatany kely ka ny ankizy kely moa ny tokotany eny mitsinjoka tainako eny izy ohatry ny kakapizonareo kakapizon tena azo hoanina mihitsy tous les mots kakapizon zay ny baiboly raha fa misy an'izany de nitsinjoka tainako eny izy avy io tantely be rehetrarehetra nanidiny iny amina rivorivoriny ny sarona niny le zalatra ny etapindonika hatrany ampaladeny nikakeriny tao safotra zay tonga de navelona be azy tonga de nandeha izy le nandady teo de nidanaka mipasimama hoe tena velona ty zazy ty ka mahasoanao io tananao io avy aleo kekeriny tantely meo azy sy famataranandro ray sisa azafady za dada de efa tratran'ny AVC indimy AVC 5 taona lasa zay azafady tratran'ny AVC 5 taona lasa zay de nalemby de isitrana sotran'i Jesosy ary efaka nandeha tsara sotran'i Jesosy tanytany eo inona nataonao tamin'izany ankehitriny ao zay manomboka tsy de salama indray ary misy aretina hafa toy ny hernie de sepotra nanofy nahita tanana lehibe aho izy miloko fotsy somary transparent 3 volana lasa zay
ka tarondro ve io a satanalahy io a dada raha vo sepotra ianao sepotra de nierininana paty lasopy paty gasy io efa nilaza Jesosy fa ratsy io zay mihinana anao iny 4 taona tatra-piangonana 4 taona maty tsisy fotoana mihitsy hoe dada marary efa de efa sepotra de vita 12 taona ary teto tapaka lalandra ka raintsy ny ty tanany ty 12 taona zao izy 12 taona tsy mahay manoratra tsony de vo niteny azy amo nanoro-lavitra azy amoa ka mitandrema ho mitandrema ka raha vo sepotra anao a de nerininana an'izay ianao de io a tsy tanalalo io aninao io a fa tarondro satria transparent ozy izy ianao saingy ny fahotanao a 3 volana lasa zay zany efa miteny anareo fa voandroany mihitsy anao manofo tanalahy raha pitsy de mitady fa tsy mandry 2 volana 2 volana 3 taona tandremo raha nanofo tanalahy ianao de anontaniako ovila angamba 2 taona angamba 3 taona jereo nitratranao efa loha nonony anakiroa ny andro elabe ianao tokony tamin'izay ianao ninana tanalahy de tsy nanao an'izao nitratranao fa arao vo miteny mihitsy izy averiko vo mannofa mihitsy ianao androany hoe nahita tanalahy de raha pitsy de mihinana de afaka daholo zay kansera any anatinao any fa ny anao io a tarondro tsetsina ny lalandranao a de io a no mahasepotra anao hevitra Jesosy sa fa mifona aminareo dokotera aho a raha ohatra ka tsy mety aminareo ny zavatra lazaiko okizay fa sisa manaraka ihany le toboko any tsangana am'izay tsika anolotra ny rakitra tonga daholo ny ankizy rehetrarehetra anolotra ny rakitra isika tia antsika be Jesosy sa tsy tia tsy nandao antsika izy de zany nanaovantsika ny hira hoe tena tiako anao Jesosy tena tiako anao tiako hatramin'ny fitondranao a de manao vely rano aminao aho a tsy mivadika aminao tsony a mandrak'izay dory
ianao fambola ifetritra mina tsy misy mavetanay fa tsy anao rezay sody tena meta ataonay amina tsy mavetraminao zay fandratriza tenony tega ho an Jesosika vavatsika misaotra dia misaotra dia misaotra Jesosy fa faly ianao zany ny raha mahafaly ianao fity mifamaly ianao tianay taloha izay koa manovely rano fa tsy hisaraka aminao zany ny fifalianao Jesosy ka dia nanao fanatitra ho anao zahay indrindra amin'ny sary sy feo mahatratra 2 milliards de francs zany Jesosy amin'ilay olombelona zany sarotra fa aminao tsy misy sarotra anara manana olona maro ianao ho ianao anampy ianao amin'izany rehetrarehetra zany teninao tamin'ny Abrahama raha iso avokoa zany olona maro be zany Jesosy tendreo ny fony hiazakazaka amita an'izany sary sy feo zany zay kosa Jesosy nanao izao fanatitra zao na kely iny na be iny avy amin'ny fonay ho anao apio zany apio fona avitanay asa magaga avy any aminao ianaranao Jesosy nongatanay an'izany vavaka zany saotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra reryany alleluia masina endrika voninahitra vavaka sika saotra Jesosy vita ny teto androany renao daholy ireo fandiriana tao anatin'ny voady be dehibe ireny tanterao Jesosy ny tenina hoe raha mbola tsy mangataka akory azy ianao efa rainareo izay ny an-danitra saotra Jesosy voarainao reny manatenanao zay mba hamaly fity azy araka zay rehetra tianao atao aminay tsiraray avy fa alohan'ny isarahanay Jesosy mangataka aminao 2 minitra deranao zahay nankasitranao teny tamin'ny anaranao zahay nankasitranao vita nanay olombelona fa olombelona zahay niazakazaka vomaraina anatitra fisaorana anao vitany anay Jesosy mba hanao amin'izay zao ty toerana ity ny lazaina hoe eo amin'ny toerana iantsonareo ny anarako eo no anatonako anareo saotra Jesosy tsy mba mamitaka ianao ary tsy mba mandangy ianao any an-trano tsy misy fotoana hivavahanay na misy ara korotana ny andry tabataba ny andry tsy aho ianao fa eto kosa ho ianao eo no anatonako anao anjara aminao zao Jesosy anjara aminao reo ny mpanomponao tongavany amin'ny dablo tsiraray avy ianao hatrany amin'ny rena rehetrarehetra hatrany amin'ny rena fa efatra ny ambony indrindra saotra Jesosy fantatro fa tiany olona rehetra ianao faly ianao mahita azy araka ny tenina hoe tahita ny endrika eo
dia ireo izy Jesosy. Misy antony hitadiavany anao Jesosy, misy antony. Ary misy antony ivavahany asakazany vao maraina. Dia tanterao ny teninao hoe tahandreny feonao ane aho hoe. Sotra Jesosy. Angataka anao ary mba iondrika kely azafady Jesosy. Iteny aminao ny mpanomponao amin'ny fony rehetra mba ianao ny vavaka mangingina. Sotra Jesosy. Voarainao daholo. Apetrako aminao ny fanatanterahana ny teninao hoe ampoanao ny fahasoavako. Ndreto ary Jesosy nangataka dia mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavakay. Ianaranao nangatana izany Jesosy. Raina izay ny an-danitra ho masina ho tonga ny fanjakana ataony izy ety antany meona imeniana sy hazo ary mamelany eloka taminala izay taminay ary tondrana mivaka-panahy anapifana minaratsy anao ny fanjakana sy ny hery anavinahitra manak'izay. Ray sontsondrano o Jehova tompony maro aminao, aza matahotra ary aza merikerika foana. Zany eno Andriamanitra hoe, zany hoe mpiaro anao hoe, zaho ane mpamonjy anao hoe, taridalana anao any amin'izay lalakalenao rehetra. Tsy afoy na asaraka anao fa mivavany Jehova no miteny. Sotra tompo anao ny dera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, enika voninahitra tamin'ny rehetra. Amen. Petraka isika dia ny mpandrefana samy tompo sisa no misanona.
ravana malala rehetra ao amin'ny tompo hiona amin'ny Jesosy ianao. Tadidio, tadidio, tadidio. Fa isaky miteny hoe zao nataonareo fahatsirovana dia ao izy zay, eo izy zay, aza didinao mihitsy zay. Raha mahatsiaro ny havanao anankiray ianao ao ny fonao dia tonga ny aminy zay le telepatia zay, aza dino zay. Ka isak'izay miteny hoe zao ny atao fahatsiarovanao Jesosy dia eo akaikinao izy zay. Raha miteny izy andeha fa andeha amboatra fitoerana ho anareo, dia aza malahelo ny fonareo. Zao tontolo zao nefa zany tsy mahita fa ianareo mahita. Zay ianareo mahita zay, zay ny atao hoe communion, firaisana latabatra amin'i Jesosy. Ny tenako aneo izy ny tena fihinany, fa tsy mofo intsony fa ny tenako ary ny rako ny tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako, zay le tafaray ety an-tany dia manana ny fiainana mandrakizay rehefa ratr'izay. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay. Mba tsarovy zay ny teniny. Atsiaro ny fitiavany atsikitsika amin'ny hira fa 7:100. Nahafony aiko ny aho hoe so lazaina hoe mipetrapetrana fotsiny izy dia tian-tafana, nahafony ainy anavotako anao. Dia volana rehefa matika tena, rehefa matysika tena ifandrombany dia volo mihitsy tia nofontsika ity. Ary firy no mikikika eo am-pialanaina fa miady mafy amin'ny devoly. Rehefa vety zany dia enonao inona filaza zay tena porolotra mihitsy ny hira ny fiderana hoe afaka ihany aho, azoko Jesosy. Satria misy asa n'Andriamanitra mitolona ho anao ao, nahafony aiko aho anavotana anao teo anatrehany devoly. Nalatsako aza ny rako ny soloko anao, ny aiko mihitsy no nomeko. Mpanota very, ory mpanota very, ny aiko ny nomeko. Fa iza zay mba hofonao aho. Soa baba, soa be sy mahagaga natolotrao anao, famonjena tsy vidina. Ndeny voalohany sy ny fahatelo. Sangatsika rehetra. Sakulir di suluan yeni aku nunume rimpanu tabiri
zay soabe sy mahagaga soabe sy mahagaga loatolotro mana famonjena tsy vidina famela yota fitiava-tsy voafehy loha ao an-danitra aziza amore mba hoaito abasika misaotrany amin'izany hira zany Jesosy fitiavana tsy voafetra tsy takatra ny sain'olombelona tsy voafatra na ny asa vitanay na izay rehetra nandaniany andronay sy ny fahatanoranay tsy voafetra amin'izany lova ao an-danitra ao. Misaotra Jesosy, misaotra mahatsiaro anao zay ka tongavany amin'ny olona tsirairay avy ara-Jesosy mba hankasitraka azy aloha dia hampahery azy zany tsy manadino anao hoe ianao no mety manadino ahy, ianao mety manadino ahy, raha tsy mba manadino anao. Anatrika ny fony ary anao Jesosy ka dia tongava eny aminay tsirairay avy ny anaranao nangatahako izany. Amen. Petraka isika rehetra. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina namadiana azy, izy mihitsy ny nandray ny mofo dia novakiny. Tia ny tenako, meko anao, hoaninao, hitoetra ao aminao, ay ianao. Asa dininao zany, asa soloina mihitsy zay ho an'ny devoly fa ho an'i Jesosy ianao. Ary tia kosa ny rako, fanekena vaovao ataoko aminao ho famelako ny heloko ao. Da nazovy mihinana itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoaka itony, manambara fa maty aho fa mbola ho avy andray anao aho amboninahitra. Tosatsika ny 7:1 lapandraiky ho ambony voninahity ny nilaozako hamonjy anao izay voafitaky Satana. Lapandraiky ho ambony voninahity nilaozako anafatozana,
zay voafitaky satana sy nozoiny tozabe Itombo faomeko itombo faomeko tsy misy zay tsy foty hoe tsy misy ratsy za rehetra tia Yesu latsa sivaho ufa leopa le antso ny fanahy masina isika mba hanenika amin'ny folosika fanahy eo masina o midina midina tsy mahefa nininina Jesosy raha tsy eo ianao Dinianau kafendoi tantera Dinau Aneturera Azayo Dinianau kafendoi tantera Dinau Aneturera Tonga mamangy aminao eny Jesosy mihitsiny dana manatona azy amin'ny hira faharoa amby fitopolo sy fitonjato manatona an Jesosy zao mba mino am Jesosy zao fa mahavonjy ane Jesosy mahavonjy be fiantra tsy manary anao izy miantsoa azy foana fa mamaly izy zany ny vavaka ataonao raha mety hofany aminao mety efany amin'ny fonao zany antsoa izy fa hamaly anao vavaka atao na ny zava-maneno ara sisa no mihira fa mangina amin'ny vavaka ianao atao vizeno anao aminy fa io akaikinao io ane izy miaino anao
Isa malakuna anise Paminua Paminua anise Isa Paminua anise Famavunja nesse sotumbe Mavunja Jesutumbe Mavunja Ana Mavunja Jesutumbe Befianta nesse sotumbe Befia Jesus Isa Befia Jesus Sianar Jesutumbu Siana Tumbu Siana Ana Jesutu Siana Ria Demian suan Jesutu Niatsu Ane Isa Niatsu Fahamal Jesutu Fumatiu no menino Lamba forte no menino Meanwhile, if I ran feel now, ary eo le nitenenany hoe tsy mbola nangataka ianareo fa amin'izao fotoana izao mangatà amin'izay dia omeny ray ianareo amin'ny anarako izay rehetra nangatanareo dia minoa 700 ajain'ny saiko tena fototry ny aiko anao Jesosy tokana eriko malala tiako mety malazo ny voninkazo nay mahatsy koa fa misy lova tsy mba miova Jesosy lay perla soa ajain'ny saiko fototry ny aiko etsaony fa
naiko tukaniriako manana tiako iana Jesosy. Mety malaza ny voninkazo mety malazo ny voninkazo fa miay matsokoary fa misy lova tsy mba miova Jesosy penasomay. Raha lasa fa vitany aza raha olasa fa vitany atoano atoanoa o Jesosy. Mampio satanjawa yatanza usambatra eo tratrany. Zaho ny Andriamanitra ho Jesosy aza matahotra. Anao Tompo, reko zany feonao zany Jesosy. Afalina manao anezany iresaka aoka ho fantatrareo ho ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba na ny volamena na ny vatosoa, tsy zany namonjenanareo na navotana anareo fa ny raha soany Jesosy Kristy toy ny zanak'ondry tsy misy kilemo. Anafaka anareo amin'ny fahotana sy ny ozina rehetra nentim-paharazany. Sotra Jesosy. Zareo ny azo fijaliana ho ny apôstôly Paoly. Teo ny namonjenanay ary mariny zany. Na maty ara, na rina any anaty fanariam-pako,
velona ho azy. Tsy fay fa hanompo an'Andriamanitra amin'ny andro rehetra mbola iainako raha mbola velona koa. Izay nanaovan'Andriamanitra fenianana fa firenena masina isika rehetra. Ary teo Jesosy zokinao io akaikinao io, peny vavaka, mpanoro lalana, io nanampy sy nanasoanao. Teo izy nandohalika ny vavaka, raha io mamelany elo ny olona io fa tsy fantan'izay atony. Manatinaka manondrika Jesosy hanoroka ny tongo masinao. Izaho izay olona tsy mendrika ity avozy ho anao. Tsangantsika rehetra. Miondrika anuruka di tongo masina Isa ulo nasi mendrika ka ambavauzi tongo. Misaotra Jesosy, misaotra. Tenitenako Jesosy izay nomeko anareo. Hano ty fahatserovana ao am-ponao isanandro. Fa hainao. Misaora azy. No amina ny tenanao Jesosy, le tenanao tsy mba marary ho izany izay rehetrarehetra. Tenanao masina, mba hanana fitondrantena masina no atrenao izahay rehetra Jesosy. Misaotra nanavitra anay tamin'ny tenanao. Any devoly izay nefa ny fahafanao ny fahotanay rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Sotroinareo rehetra ty. Tiany rako anaovako fanekena aminao mandrakizay. Amelako ny heliko rehetra. Misaora azy ao am-ponao. Misaotra Jesosy. Ny ranao manadio, ny ranao mahery, ny ranao manasitrana, jereo ny aretinay tsy afaka ny dokotera sy ny fanafody. Ny ranao anasitrana azy. Tsy mba mandanga ianao. Manatanteraka amin'ny mpanomponao rehetra izay mino. Jesus akazana Yeshua sady tsy mahafoy sady tsy raha ny olona mety mandao raha mety mandao Jesosy tsy mandao tsy mandao
tanteraka tokola izany amelana raisina zanaka ary nyfanahy masina mipetraka izy. fito amby telopolo sy dimanjato endreny amina ronysoa nomenao ray hoahiko ny aiko navotanao ny eloko novonoinao ataontsika izany mandrapavita ny fanatitra ao amin'ny première sy ny quatrième.
endre tokoa Jesosy ny amarony soa izay nomenao anay, ny hainay navotanao, ny elokay novonoinao. Fifaliana ho anay zany, tena fifaliana ho anay zany Jesosy, izay nanatrika an'izao fanasana masony izao, satria tena Andriamanitra mamindra foy anao. Ka na inona fahadalana, na inona tsy famendrehana, na inona tsy fantaterahana, no kosehanao zany androany, no fafanao zany androany. Omenao fitafiana vaovao zay, le fitafiana efa rotiky no fahotana maimbo, tsy taintsony izay naovana azy. Dia fandroany teto amin'ity toerany ity, nosoloanao vaovao. Faly zay Jesosy, tena faly zay. Nandray ny famindram-po sy ny famelan-keliko androany, no raisinao ndray ho zanaka vaovao, ka mitenenina hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira ny fifaliany tomponao. Misaotra Jesosy, fa tena Andriamanitra be fitiavana ianao. Ndreo ary ny vahoaka anao Jesosy, lay zanakao manondrika ny lohany androany eto amin'ity toerany ity. Mba misy etaeta ao anatin'ny fony aho, noho ny mahazanaka iantahantamiray. Sakaizanao Jesosy, izany ray moa no amboranay ny etaeta ny fonay sy ny zavatra manahirana aminay, fa le tsy sakaiza akaiky ny fo, ianao iaro ny vavaka sy ny fitarainana mba mipololoatra ao anatiny aho. Eninao zany Jesosy, tanterao le teninao Jesosy manao hoe anaka, tsy lalalovana ny soviko fa mandray, ary ny tanako tsy foy fa mahavonjy. Misaotra Tompo, rainay izay ny an-danitra, masinna ny anarana, ho tonga ny fanjakana, atao ny sitra tombonao, ety atantaka ny danitra. Raisiny tsodrano ny fahasoavan'Andriamanitra ray, le fitiavan' Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy ny ary mandrakizay ka miteny aminao anao hoe anontany sy izay rehetra eo aminy, ambomba sy ampahery anao izy, hitatana ny dianao izy, ka natanteraka ny teniny aminao ankehitriny manao hoe anaka, raha mihita ny rano ianao tsy hanafitra anao aho, raha mihita ny ony amakivaky ny afo, ny sandriky mahery mbola mambomba sy mampahery anao, ary mandra-pahantotra aho, mandra-pahafotsy ny volonao, za ihany ny karakaranao. Dia misaotra Jesosy, hoderaina anaranao. Amen. Mioby ny fanahiko vavoavojisa, iratra ny mpamonjiko no misy ayava, nerany Jesosy no tena kasavatra sy ketrika mampo. Tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, endrika ny voninahitra ny rehetra. Amen. Dia samy mahereza omba antsika mandrakariva Andriamanitra.